eo amin'ny tontolo ny politika hatramo no anoizatsika ny fotoana atsika taorian'ny fanapahan-kevitra noraisy fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny faha-16 ny volana janoary lasa teo dia nilaza ny promaritry ny antenimera-pirenena fa milefitra amin'izay didy izay izy ireo nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety io tolakandro ny papakateny ny antenimera-pirenena. Tantandalana i Madagasikara ka noho izay dia manaraka tsy misy fepetra ny fanapahan-kevitra niraisin'ny HCC ny solombavam-bahoaka hoy Andriamatoa Malemon le Aoso papakaten'ny antenimera-pirenena raha naneho hevitra taorian'ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Misy kosa nefa ny fanatsarana nataon'ny solombavam-bahoaka momba ireto lalàna fehizoro ireto. Misy ny atao hoe ny fanatsarana nenty ny solombavam-bahoaka izay nangatahana fankatoavana tany amin'ny haute cour constitutionnelle ka nisy ataontsika hoe article vitsivitsy izay ataon'ny HCC zany izay tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana dia averina ireo andininy izay nanasiana fanatsarana na nesoriny solombavam-bahoaka mihitsy ary ka ao anatin'izany zany ny article 12 izay milaza ny resaka contravention izay azo atao ny solombavam-bahoaka raha ohatra ka misy zavatra tsy metimety any amin'ny fiarahamonina any dia azo atao contravention zany ny polisy na gendarmerie ny solombavam-bahoaka. Ny andin'ny faharoa amby roapolo izay tsy mifanaraka ny lalam-panorenana koa raha araky ny filazan'ny HCC dia milaza manokana io zany mikasika an'ilay fanambaram-pananana na le hoe déclaration de patrimoine izay miteraka déchéance zany raha ohatra ka tsy manao an'io fanambaram-pananana io ny solombavam-bahoaka dia tratrany déchéance zany ka tsy maintsy miverina amin'izay zany tsy misy fepetra ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra. Ny andin'ny fara zany 2/3 izay atao hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana koa ny fanatsarana nataon'ny solombavam-bahoaka dia mikasika ny resaka hoe commission d'enquête zany hoe raha misy raha eto amin'ny firenena izay efa mandalo fitsarana dia tsy azo atao ny aty amin'ny antenimera-pirenena intsony ny manao commission d'enquête zany. Io zany no nentin'ny solombavam-bahoaka ny tonasana fanatsarana fa nefa moa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izay zavatra zay dia manomboka zao zany dia miverina amin'io ny solombavam-bahoaka. Arak'izany dia tsy maintsy manao fanambaram-pananana ny solombavam-bahoaka rehetra tsy izon'izy ireo no mahazo passeport diplomatique ary raha misy ny raha efa mandeha ny fitsarana dia tsy misy intsony ny commission d'enquête afaka ataon'ny antenimera-pirenena noho ny fanajana ny fizaram-pahefanana ny séparation de pouvoir.